Atolotra indray ny araba ary izy menakavy amin'ity harivan'ny alatsinainy fa 7 ny volana janoary 2024 ity. Atolotra ihany koa ny araba ho antsika rehetra manaraka ny fandarana any amin'ny tambazotra tserasera sy ao amin'ny onjam-peon'ny MBS ety am-piandohana dia tsy hainy tsy araba antsika rehetra natratra an'izao taona 2024 izao satria nisy ny fiatoana kely tao anatin'izay dia miverina isika ao amin'ny ity anio ity mitohy hatrany isaky ny alatsinainy zany manomboka amin'ny ity anio ity. Ny fandarana dinika ho arahanao eto amin'ny MBS fahitalavitra onjam-peon'ny MBS ary any amin'ny tambazotra serasera maro ihany koa. Ho amin'ity anio ity sika dia resaka mahakasika ny fiainam-pirenena tao anatin'izay ny janonana kely izay dia maro ny zavatra ho resahana fa hifantoka bebe kokoa amin'ny resaka fifidianana izay ho amin'ity taona 2024 ity sy ny fifidianana intelo miataona moa zany raha ny tena marimarina kokoa satria eo ny fifidianana filoham-pirenena dia ny fifidianana ben'ny tanàna sy ny mpanolontsaina ihany koa anatin'izay. Ho amin'ity anio ity sika dia nanasa vahiny anankiroa araky ny mahazatra atao anatin'ny fandarana dinika dia misy ny Andriamatoa Constant Ravelson mpanao politika atolotra ny araba amin'ity anio ity tompoko. Araba ho anareo ato amin'ny MBS moa dia araba ho an'ny mpijery sy mpiaino rehetra. Taona vaovao dia engany tsy hitondra zavatra sanatry ny vava na fitohana na misy tsy mety eto raha sanatry misy an'izany moa ve tsy efa ho ahitsinareo eny ihany tambazotra tserasera efa mandeha tsara ve araba daholo. Akasitrana ianao Andriamatoa Constant Ravelson nanaiky vahiny eo ihany koa ny vahintsika faharoa pasteur Roger Randriamisata mpanao politika sady mpandinika ny fiainam-pirenena ihany koa araba tompoko tonga sao tanatin'ny fandarana. Miaraba tompoko dia miaraba ny mpijery ihany koa manatitra ny araba tratry ny taona 2024 izay entina mbavaka mba taona tsara ho an'ny firenena. Arak'izay dia irariana tokoa raha irariana ny hososiny tsara ny fahombiazana sy ny ataontsika hoe fitahin'Andriamanitra hiaraka amintsika amin'ny ity taona 2024 ity. Irariana ihany koa amin'ny filaminana ny fiainam-pirenena sy ny manodidina n'izay rehetra ny fahombiazan'ny tsirairay ao anatin'ny tetikasa sy ny fiainana isam-batan'olona hanomboantsika ny resadresaka araka amin'ireto vahiny ireto angambany aloha tsara ihany raha hijeranao jeritodika kely mahakasika ny taona 2024 iny mahakasika indrindra moa zany ny kabarin'ny filoha Andry Rajoelina ny faran'ny taona teo afaka hitondrana resadresaka mahakasika an'izay hoe aiza ho aiza isika amin'izao fotoana izao ahoana ny tombana amin'ny ankapobeny mahakasika an'izay taona efa taona izay satria feno efa taona androany ihany koa ny tantanan'ny filoha Rajoelina tsara raha asiana tombana kely ihany Andriamatoa Constant Ravelson. Lasa fomba moa ty hoe rehefa fiantompoan'ny taona na fiafaran'ny taona na fiafarana mandady hoe hanao tombana. Ilay kabarin'ny président de la République teo nefa tsisy tombana mihitsy na kely aza. Fa ny tombana tamin'iny taona iny dia ny antenimiera-pirenena ny namoaka azy. Tombana tsy ataontsika hoe miangatra iny satria ny anaovako hoe tsy mitanila iny ny akamaroany tao amin'ny antenimiera-pirenena pomba azy ary nampifidy azy. Fa dia manome tsiny ny Prime Ministre amin'ny lafin-javatra izay voatanisany maromaro 500 izy ny député nanao an'izay dia nanao an'ilay inona moa teny fitsipaham-pitokisana ny Prime Ministre dia tombana mazava izay tsisy adikevitra. Anao tombana momba ny ministra ny président de la République ho hita eo moa izany fa efa isak'izay mihetsika izy isan'enim-bolana izy milaza manao an'izay foana fa tsy mba henontsika ny hoe iza ny naninona, iza ny nahavita inona, inona ny olana, inona ny tokony ahitsy, tsy nahino an'izany mihitsy tsika. Fa olona no ampandiziny ao anatrehantsika hoe ity indray izao no manao, ity indray izao no manao ampanolosoloana eo. Ka ilay tombana zany averika eo mazava tsara ny vahoaka efa nanao eraky ny faritra rehetra tsy misy izay tsy mimenimena. Fa ny tena nitondra azy eo amin'ny sehatra hoe ara-panjakana ary sehatra tena ambony dia ny député. Ataoko fa tombana tsy mihoatra an'izay. Ny resaky président de la République tamin'ny kabariny moa fampanantenana zavatra isan-karazany io. Io zany izy moa olona tao anatin'ny fanaovana dokam-barotra dia izay zany ny fomba heverin'ny hitondrana ny firenena hoe manao doka isan-karazany mba angamba raha mbola heverinao rotsaka ho fitiana izy dia hoe mba hifidianany olona azy.
Zay fohy de fohy ohatr'ireny any sady manombana an'ilay kabary mihitsy koa zany amin'ilay fa tsy ilay zavatra mandritry ny taona fotsiny ihany. Pasteur Roger Randremisata mahakasika an'izay hoe ataontsika hoe doka izay zany no ny hevitra nitondran'ny Andriamatoa Constant Ravelson ilay izy manahoana ny mahakasika ny fahitanao an'izay indray hoe tombana tsika koa efa matin'ilay ataontsika hoe taonan'ny fifidianana amin'izao fotoana izao. Teny malagasy moa dia teny manan-karena fa tsy dia araka ny lazan'ny olona azy loatra kanefa mila ianarana tsara ihany koa ilay teny malagasy fa ny fijeriko azy masika vera miteny hoe mifangaro amin'ny mpitondra ny antsoina hoe jerivina na hoe vina sy ny atao hoe tombana. Ny jerivina mantsy dia vision zay na hoe vina anankiray dia misy projet zany ao anatin'izay, misy tetikasa, misy zavatra heverina fa hatao ho tanterahana hanasoavana ny fiainam-bahoaka. Ny hatreto aloha zany saika mbola vina daholo no resahana isaky ny kabary aloha. Ny tombana mantsy dia filazana hoe tahaka izao ny vita ary izao no refiny zany vita zany. Ary rehefa miresaka hoe tombana moa zany dia miresaka ihany koa ny tsy hoe ny zavatra natao fotsiny, zay mantsy ny tena raharaha amin'izao fotoana izao ka manjary lasa misy karazana manipulation des masses, sahalan'ny hoe karazana hoe fanodinana ny sain'ny vahoaka. Ny filazana hoe na hanao an'itsy, nanao an'itsy, nanao an'irony ny fanjakana. Fanjakana moa tena didiny zany. Fa hoe rehefa isaina ny vahoaka malagasy, refesina ny fahantrana, ny fahasahiranana ary ekônomia ny sosialin'ny vahoaka io, hatraiza no fiantraikany izay tao amin'ny fiainan'ny vahoaka, ny fiainam-pirenena zany. Zay zao ny zavatra tsy tazana teo ary miambokevitra amin'ny Sokobe Constant raha miresaka an'izay dia mijanona ho vina fampanantenana no tena reko aloha raha ny fahitako azy dia ny fitansana n'ireo karazana zavatra natao izay tsorona moa zany raha fijerina azy raha ny fanombanana azy mahampandinga ny raharahan'ny firenena dia karazana inona moa zany filazana azy hoe singan-drano kely milatsaka ao anaty ranomasina ihany zany le izy zany ka manjary miteraka fifanomezan-tsiny moa ka za manokana moa zany ity resahako za manokana ity ny hoe amin'izao fotoana izao marina tena misy an'izay tokoa zany ilay zavatra nolazaina teo saingy tsy any amin'ny hoe fifanomezan-tsiny moa zany le izy fa efa ranon-draraka io. Le toe-javatra ange fa tena ranon-draraka zany le zavatra misy amin'izao fotoana izao fijerina azy ranon-draraka le izy ary ny anarenana azy no tokony ho jerena fa raha fahakeliny ny amefena ny toe-javatra tsy hitatra loatra ohatra hoe misy resaka be zao amin'izao fotoana izao hoe ny tsy fampin'ny vola ao amin'ny fanjakana tsy hitatra mankany amin'ny hoe fanaovana vola taratasy na vola baoritra ohatra mba tsy hitarany mankany, mba tsy hitarany mankany amin'ny hoe tsy voaloha mihitsy manao cessation de paiement ny fanjakana, mba tsy hitarany manao hoe tena misy karazan'olona na sokajin'olona tsy ho voajery mihitsy. Io zao ny valala manahirana be ny fitantarana azy zay tsy resaka be ny amin'izay tsika. Ny kereny atsy mbola misy ao atsimo atsinanana koa misy somary manahirana ihany dia reny zany tokony ho jerena amin'izao fotoana izao aloha ny vahoaka malagasy, ny mpisehatra politika rehetra fa ny fifidianana angamba no tena tokony ho eritreretina amin'ilay toe-draharaha satria ny fanovana tsy misy ohatran'ny fifidianana ihany. Ho avy ao anatin'izay mihitsy mantsika hitsofoka sahady tena hifantoka bebe kokoa anatin'ny resaka fifidianana satria io no ataontsika hoe fiovana ahafahana manova ny fiainam-bahoaka moa zany amin'ny ankapobeny raha izay ny afaka ilazana anazy amin'ity taona 2024 ity. Ahoana ny mahakasika ny fahitanareo ny fizotrony, ny fanomanana sy ny fiomanana ny firosoana ao anatin'ny resaka fifidianana Andriamatoa Constant Ravelson. Amaly andray ihany fa hiverina kely amin'ilay tombana sy vina ihany. Pastera tsara fanahy loatra. Nataoko tsara fanahy loatra heveriny fa masika izy raha miteny an'ilay teneniny teo. Fa eritrereto ange mba kabinetra manahoana ny kabinetra amin'ny présidence ao. Fa avelany miteny an'ireny ilay président rehefa hanao hoe tombana faran'ny taona
sy viana ho amin'ny ho avy. Tomban'izany ange a, miala tsiny fa misy fahazaran-dratsy izay eo amin'ilay manam-pahaizana malagasy manao hoe tomban'ezaka. Tsy izy ezaka ao ny tombanina akoriny, ary tsy ny vita fotsiny ny tombanina, fa ny vokatra ny tombanina. Inona ny vokatra azo, inona naterak'izay, ary ahoana ny fiantraikan'izay ao amin'ilay firenena manontolo sy ny fandrosoan'ny firenena. Tsy nisy an'izany ny kabarin'ny président, kabinetra zéro zany ny kabinetra ny mampanomana an'izany. Tak'izay koa ny viana. Tsy tanisa saina fotsiny ohatra an'ilay hoe tomban'ezaka dia hoe fa mba nanao amarina mafy, fa ianao raha manao viana koa dia hoe hisikotra ny parasy l'Afrika isaky ny tanàna rehetrarehetra sy ny sisa dia tsy maintsy jerenao ary lazainao inona ny ho vokatrizay, inona ny ho aterak'izay, ary inona ny ho fiantraikan'izay amin'ity firenena izay présidenao ity. Aiza no ety manana an'izay, avaiza ahoana ny fomba azahoana an'izay, inona ny takalon'izay ho ahy. Satria izao tsika miresaka izao manaonao foana sady tsy ohatrany tsy teditra amin'izay aloha. Ny tenin'ny pasteur manko teo dia ilay hoe rano raraka iny dia ahoana ny anarenana azy dia lasa miresaka kely alisa hiditra amin'ilay resaka fifidianana ihany. Zao tsika miresaka izao sady tsy manao vérité de prix, manao hoe ity ny tena vidin'ny solika. No tsy koa manao hoe tsika lafo ny solika ka dia alao miafy alao tsitsiana ny solika, manao austérité. Tsy mahasahy miteny akory hoe fehezina ny tomobile sy ny moto sy ny anona rehetra miriorio mandany solika io. Tsy mahasahy manao akory hoe gejaina giazana ny fandanian-solika ny député, ny ministra, ny gouverneur sy ny sisa hatrany amin'ny présidence. Fa dia gaboraraka iny dia zasy ianao manefa an'izay. Satria raha zato ny vidin'ny solika tena vidiny dia fianoana amin'ny volam-panjakana zany izay, na hatrany amin'ny jirama fianoana amin'ny subvention. Tsika asianao zany raha vao mandeha farivotra indray mandeha fotsiny izay mampiasa solika, tsika asianao manefa ny ampahany, fa tsy mahasahy manao an'izay. Ka izay no harenina araka ilay tenin'ny pasteur teo, heverina amin'ilay fifidianana, zafady fa ohatrany tena ohatrany izy zao tsara. Ie, ka ilay fifidianana zao zao tsika miresaka izao, misy ihany ny olona azo ny fakapanahy hiteny hoe eka ohatrantsika arakaran'izay fanatsarana sy fanitsiana amin'ny tena marina ny lalam-pifidianana sy le androm-pitondrana isan-karazany mikarakara fifidianana, HCC, CENI sy ny sisa, sy ny antoka rehetra amin'izay ampamarina ny fifidianana ity fitondrana ity, ka dia tsika dia tsy maintsy vonona hanao fifidianana ihany zany na ahoana na ahoana. Izay izao ny zavatra misy maheno atoko lehibe amin'ny teny an'izay voandroany, misy atoko potipotiny kely madinika koa miteny an'izay sy miezaka mandresy lahatra nay foana momba an'izany, hoe ataontsika ny fifidianana fa jereo zao ny budget, jereo zao ny budget ohatran'ny tsy mandinika akory ny an'izay hoe isiny communal atao présidentiel ihany, jereo zao ny mpitondra fa tsy toa tsy vonona ifampidinika amin'izay hoe tena hahatonga ny lalam-pifidianana tena mba hoe tenerana ny rehetrarehetra, mba hisorohana ny romoromo mety ho avy zany, hisorohana ho voaty aloha fotsiny mihitsy. Dia eo anatrehan'izay misy atoko lehibe, misy atoko madinidinika, ohatran'ny manao hoe ka atao ity zany. Za zao amintsika miresaka izao momba an'ilay fifidianana dia mahatsiaro ny tenako hoe mitady lalao ohatrany tamin'ny valo ambin'ny folo sy roa arivo indray ny mpanao politika sasany asaina miresaka sy manomana sy mandinika momba an'izay tena mamety ny code électoral ianao, kanefa rehefa akaiky fifidianana manao fifidianana tsisy an'izany fanitsiana rehetra zany ihany izy. Zay zao niany fihetseham-poko zao tsika miresaka izao fa mbola hitoy ny resakitsika angambana. Aleo hitoy ny resaka. Mahakasika an'izay mihitsy ny hoe miantso amin'ny resaka idirana amin'ny latabatra boribory andaniana ny mahakasika ny code électoral sy ny manodidina an'izay fifidianana izay. Io fifidianana io foana ny hatramin'izay niteraka korotana savorivory moa zany ao anatin'ny resaka politika eto amin'ny tany sy ny firenena. Manahoana ny fahitanao an'izay pasteur hoe tsy tokony ve zany misy hoe ahafahana miditra ao anatin'izay, ahafahana miala aty amin'ilay fisorohana moa zany tsika amin'ny aloha amin'izao
tsy tokony hoe hiditra ao anatin'izay ve mba ahafahana manao marimaritra iraisana na dia io ary zay hoe somary miala amin'izay fifanarahan'izay foana ihany na dia aty amin'ny akaikin'le fifidianana ary manao ahoana no mety eo ataontsika hoe ianao koa niresaka teo amin'ny resaka hoe fehezana atao hoe balizy angamba ny sisa zay zany manao ahoana no mety eo Izaho resaka mivantana be raha mikasika ny fifidianana. Fifidianana aloha zany araka ny lalàna eto amintsika dia tsy maintsy atao fifidianana. Zay aloha zany tsy tokony hisy olona vony fakam-panahy zany hoe ndeha asiana teteza mity izy ity. Izara seza, izara toerana indray hiara-mitondra ny firenena satria ny teteza mita dia midika foana fa tsy maro toerana ny firenena. Amin'izao fotoana izao araka antsika fantatsika zany tsy ny olona manao politika tahaka anay moa na tahaka ny tonton Ravelosona mahalala tsara n'izany ary maninona ny firenena sasany mitovitovy amintsika sahala amin'ny Sénégal, Côte d'Ivoire, ireo firenena ato atsimon'ny Afrika ato akaikikaiky antsika ato aza mahazo famatsim-bola be amin'ny mpamatsy vola. Fa ny antsika nge faiky nomen'ny mpamatsy vola antsika. Mahafantana an'izany daholo ny mpanao politika rehetra hoe faiky omena antsika io karazana hoe survie io. Survie izay amin'izao fotoana izao tsy fantatro hoe fitazonanaina mipetraka ve ny antsoina hoe balance de paiement amin'izao fotoana izao. Malotrosa ve tsika? Afaka mandotrosa ara-dalàna ve ny firenena? Mifandanja ve? Tsy mifandanja moa zany ny ataontsika hoe miditra sy mivoaka. Mifandanja ve ny afarana sy ny ahondrana etsetratsetra zany moa raharahan'ny économiste zany. Fa ny fifidianana tsy maintsy atao. Sainga raha amin'izao endriny izao, zany hoe tsy hanao faminaniana adaladala hoe hikorotana fotsiny. Fa raha amin'izao endriny izao dia tsy mahasoa ny firenena. Tsy mahasoa ny firenena raha amin'izao endriny izao satria be loatra ny ia. Be loatra ny ia. Ary io ia tsy havanana io no miteraka korotana eo amin'ny firenena hatramin'izay. Ary mitombona ihany ny ia satria na ny Union Européenne raha zange efa niteny hoe sahala tsy mety loatra reto olona akaiky loatra ny mpitondra no mitantana ny fifidianana. Iny moa tsy teniko zany tsy teniko zany fa tenin'ny vahiny zany zay ny vahiny ange tsy hoe mipetraka eto aminao eto izy dia tsy mahalala n'inona fa mahalala zavatra ireo olonareo. Ary miaina an'io izy hitany ny zavatra nitranga tamin'ny fifidianana tamin'ny 2018 hitantsika zany. Hitantsika ny toe-javatra nitranga. Noho izany tsy maintsy amboarina zany io. Tsy maintsy amboarina zany ilay fomba hitantanana ny fifidianana manomboka any amin'ny lista ny mpifidy. Liste électorale moa zitsika. Manomboka any zany. Ahoana ny fomba hanamboarana an'izany? Misy zavatra zay tenin'ny vahoaka ty tanteriko ty tenin'ny olona maro hoe ahoana marina ny fanaovana an'io listy mpifidianana io. Toa sahala amin'ny tsy de tena katolika loatra le fiteny moa zany fa tsy le katolika finoana akory fa ny fiteny frantsay hoe katolika loatra tsy de tena hita loatra le orthodoxie eo anatin'ilay fanaovana ny lista. Misy fiazakazahana nanao karapanondro ny olom-pirenena iny zay mampisalasala andrenesana vaovao avy any mpifaritra maro samihafa miteraka fisalasalana ho an'ny olona. Somary tohizako kely fotsiny vetivety hoe inona zany no atao. Zay mantsy no raha zao inona no atao. Zavatra anankiroa ihany nge ny azo atao zavatra anankiroa ihany ny azo atao. Ny anankiray dia io efa ataon'ny mpanohitra amin'izao fotoana izao hoe mitady fifampidiniana. Mitady fifampidiniana tena tokony hifampidinika ary inona moa maharatsy ny hoe mifampidinika mba hitokisan'ny rehetra hoeken'ny rehetra ny fizotran'ny fifidianana. Izany no mahasoa ny firenena. Tsy hahasoa ny firenena indray izy krizy vaovao indray hitranga aorianan'izay. Fa ny faharoa dia mitaky ny hery ny mpanohitra. Hery mpanohitra tsy maintsy za tsy teny hoe coup de force sanatria fa hoe mila mpanohitra matanjaka zany ilay izy. Ary eo zany mpanohitra tsy maintsy tsy hoe mpanohitra ihany moa zany fa na société civile na ny vahoaka moa zany dia tokony atanjaka anindry an'ilay izy hoe tsy maintsy atao ny fifidianana saingy fifidianana hoeken'ny rehetra no atao ao anatin'io. Mila ovaina zany amboarina zany ny
lisy mpifidianana zay efa misokatra raha teo am'izao fotoana zao eritreritra tsara zao fa zao mbola tsy nisy olona nena raha iza tonga tany an-tranoko zao nanao hoe mpifidy anao inona daolo naka ny satria misy an'ireny le agent recenseur ny mpifidy reny fa mbola tsy nanana za fotoana verotrona moa nefa nisy an'izany tany aminy fa tany amiko aloha mbola tsisy za zany zao mahatantely tafiditra ao ary ve sao tsy tafiditra ao ndray ahako satria misy an'izay foana moa le izy de io zany a tsy maintsy tokony avesatra ny lanjan'izay le aty amin'ny ilan'izay hoe hanerena ny mpitondra ohatrotry ny ahoana ny mety ho endrika izay ataontsika hoe tanjaka sy ny hoe hery tokony avoaka ny mpanohitra zay ao anatin'le anankiray aloha de hoe ny mpanohitra tokony ezaka ho rassembleur mpanohitra mitondra ny feon'ny vahoaka sahirana feon'ny vahoaka mahatra feon'ny vahoaka fa tsy mitondra ny hoe ny feon'ny olona fotsiny hoe tsy eo amin'ny fitondrana de tokony hatanjaka izy ary eo am'izay tanjaka izay zay ray alena satria matanjaka izy de afaka manery ny mpitondra tsy maintsy hidinika na misy mifetsiketsehana tsy maintsy atao na andalam-beo na amin'ny fomba hafa anaovana ny fetsiketsehana mba azahoana manery ny mpitondra zavatra pozitif zany tsy misy resaka hoe ikorotana zany fa fetsiketsehana anerena ny mpitondra mba anao zay tokony atao hitantsika zao ny any io nge diso be io hevitra io hatram'izao zany misy miteny foana hoe zany fidinana andalam-be zany efa lozan'ny toetrandro tsy lozan'ny toetrandro zany fa maninona ny CGT milotsaka andalam-be any Frantsa maninona ny olona mitaky an'zao manerana an'izao tontolo zao amindreo firenena tena demokratika ireo fa zany fanampimpona olona fotsy zany hoe tsy mahazo milotsaka andalam-be sy ndrendra ary ny atsika za tena marika an'ity ampiasaitsika lalàna efa tamin'ny andro fanjanahantany eny io ampiasaitsika ifehezana ny olona tsy latsaka andalam-be tsy hitaky ny zavatra maharary azy io atreoka manero mahakasika an'izay fa niresaka ihany amin'le androm-panjakana ny ACC sy ny Andriamato Constant Ravelisson teo milaza ny seni moa zany mazava ho azy fantatra moa zany hoe somary manakaikaiky ny fitondrana ry zareo laza ihany koa ny seni voafatotry ny fitondrana zay moa zany no faneho-kevitra fa mahakasika an'izay hoe 45 milliards d'ariary tsy ampy le teti-bola ahafahana miroso amin'le fifidianana tsy roso ry zareo raha tsy misy ny fijerena mahakasika an'izay ny anona ihany koa mbola tsy hita ihany koa ny famatsim-bola mahakasika an'izay fifidianana zany amin'izao fotoana izao amafisika le teniko hoe voafatotry ny fitondrana raha izy mivady ny ankaray minisitra ny ankaray président ny genia ny fianakaviany sy ny fivelomam-pianakaviany manontolo mihitsy zany no eo ampelantanan'ny président ny république raha vao misy mikilosy ny ankaray manahirana ny janonany anankiray ao anatin'io fitondrana io zay le ataoko hoe voafatotra mihitsy fa ity le resaka momba n'le 45 milliards ity mbola mampiseho koa fa voafatotra le président seni ngamba mihevitra hoe za mba hidrikidrikina mba hitendry sy hitakitaky de am'izay hitan'ny olona indépendant vao mainka ianao nampiseho fa voafatotra nahoana ianao voafatotra tsy izay vola esanao akory no azonao indépendant amin'inona zany indépendant manko le am'le seni le farany iny hoe maleo tena amin'inona zany tsy mahazaka tena amin'inona akory zany ka io zany mbola miampy ohatr'izao ny eo amin'ny seni nasoloana olona tena mba hafa kokoa sy lavitra kokoa an'le fangejan'ny mpitondrana nendry azy raha le eo amin'ny seni ao anatin'ny firafitry ny seni mihitsy maninona mbola feno solotena-panjakana ao indépendant amin'inona zany tokony ho solotena-ny zay tena mpikarakara fifidiana zay mpifaninana amin'ny fifidianana no ao solotena-ny politika solotena-ny société civile sy ny sisa satria ny fanjakana de efa tomponantoka amin'ny fandaminana ny zavatra rehetrarehetra manodidina an'io fanjakana raha mbola ary amin'ny intérieur koa ka ny fanjakana alao ny asany amin'ny fiantohana sy ny fiarovana sy ny fandaminana rehetrarehetra ary ny seni alao tena mba zay tena spécialiste momba ny fifidianana no ao anatin'ny seni zay ny momba ny seni tsy voadinika isika tsy priany eto raha voaketo hoe ity article zao ty article zao ty article zao fa izahay
dia anisan'ny ao amin'ny tarika anankiray manomana mihitsy izay fanitsiana ilaina atao amin'ny fahefan'ny senia, amin'ny firafitry ny senia, dia miditra amin'ny fahefan'ny senia. Manam-pahefana aninona moa ilay senia? Moa ve manam-pahefana hampisambotra sy hampakatra fitsarana izay hita fa mandika, ohatra hoe nampiasa tômôbilim-panjakana nanao propaganda. Manam-pahefana ve ny senia manao hoe raiso giazo tômôbila io, raiso ampidiro hatramomaizina le manam-pahefana nampiasa an'io tômôbila io? Tsy manam-pahefana anao an'izany anga senia. Ka io saritsariny natao fotsiny io. Nanaovana ny senia aty amin'ny tany vitsivitsy aty Afrika dia satria tsy hoe mitavana fiana moa filazana an'izany hoe tena mangarona be loatra ao anatin'ilay fanomanana fifidianana le fampiasana ny fahefan'ny fanjakana hanodinana ny fifidianana amin'izay henatra ao antsika aty Afrika anga ilay misy senia. Kanefa ilay senia efa napetraka indray verenan'ilay fahefam-panjakana indray miditra ao anatiny, ary tsy omeny fahefana hoe tena afaka hanapaka, afaka hanenjika an'izay mandika ny lalam-pifidianana. Ka senia zao zay. Fa raha miresaka ny HCC ianao mba inona tiana nataon'ny HCC momba n'ilay fitarainana, tsy fitarainana akory, momba n'ilay fanontaniana nataon'ny député hoe mba niangavin'ny HCDD ny député zany hanontany amin'ny HCC mikasika ny fitsabahan'ny président de république mandeha mitondra baika any amin'ny député ray sy ny ankaray hafa le hoe manan-kery ve le taratasy kely mampitsahatra le fanatsoam-pitokisana ny gouvernement. Dia sahan'le HCC no miteny hoe tsy manana zo anao an'izany le HCDD nefa dia ao anaty constitution zao voalaza tsara mihitsy, voatonona tsara ny HCDD hoe afaka manao an'izany. Dia hitanao amin'izay hoe HCC anao inona ity rehefa mififidianana. Io aloha dia alao mihitsy ny HCC ka lalam-pandroenana ary moa zany manahirana azy ny miaro azy amin'ilay président de république fa zany ny olany. Ka ny amaranako ny fitenenako amin'ity indray mandeha ity aloha dia izao, zavatra roa no everiko fa tokony ho tanteraka zao amin'ilay hoe balizy. Ny anankiray efa resadresaka foana ihany no hoe anova gouvernemanta, anamboatra gouvernemanta. Rehefa anamboatra ihany dia zao. Ny anankiray dia tena hiditra amin'ilay hoe fiarovana le fiainan'ny vahoaka amin'ny ain-dehibeny mihitsy. Ohatra n'ilay lazaiko teo hoe ny fitsitsiana, ny famonjena maika fotsiny zao mihitsy le fiainam-bahoaka zany. Fitsitsiana, ny resaka arabola, ny resaka fandriampahalemana sy tena gouvernemanta hanenjana momba an'izany raha izay ary gouvernemanta tena hametraka ny rafitra tena matotra momba ny fifidianana arak'izay tenerana ifametrahan'ny mpanao politika sy ny mpitondra fanjakana. Zao ny fotoana. Pression hozy ny pasteur teo ny pression tsy maintsy handeha foana na tian'ny mpitondra na tsy tian'ny mpitondra. Fa ny zava-doza dia zao, na mandeha amin'ny ahim-pon'ilay mpitondra mametraka an'izay fomba zay ampilamina na le fiainam-ponina na le fifidianana, na ho teren'ilay tsy mahary-bokeny izy hoe teteza mita mety misy koa miaramila mangididy koa rehefa mijery amin'ireny zavatra eno sy hita rehetrarehetra eny. Ka zay tiany na ho voatosika akatoka izy dia voatery anao izay tsy tiany rehetrarehetra zao na amin'ny sitrapony zao le président de république mahasahy mametraka ny zavatra izay tena hampiarina n'ilay fiainantsika aloha anatin'ilay volana vitsivitsy sisa hitondrany ary indrindra tena hametraka entitra sy matotra hoe ty rafitra mikarakara fifidianana, ty rafitra mikarakara fifidianana, ty koa ny intérieur tena atao tsisy okianina fa hitokisan'ny olona ireo. Mikasika an'izay Andriamatoa Pasteur Roger Andriamosata, miverina kely ny saiko anatin'ilay izy hoe misy ny fiantsoana natao tamin'ny miaramila ny folo alin-damo zany ho bangoko tokanao hoe mpitandro ny filaminana mahakasika an'ity fitondrana ity
ny teny mahakasika an'izay hoe itoy moakany amin'ny tetezamita tsy endrikendrika marina ve zany zao ataontsika hoe olana madidinika fikorontanana zao ianao mantsy teo nametraka tsara mihitsy hoe tsy maintsy ataony fifidianana tsy endrika ve zao efa miantso ihany koa mialokaloka ao ambadiky ny mpitandron'ny filaminana amin'izao ny fitondrana mahakasika an'izay tetezamita zay mety anahoana ny mikasika miaramila moa efa raha za manokana efa nisy zavatra nylazaiko hatramin'izay hoe tokony demilitarisena ny resaka politika. Raha mbola manao fanamina mantsy miaramila io dia sy mitana basy dia tsy tokony handray anjara mihitsy amin'ny resaka politika fa mijanona tsy miandany amin'izan'izy izy. Fiarovana ny androm-panjakana tena andraikiny tokoa zany ary rafitra sy olona no arovana ao anatin'izany tsy misy mandahana zany adidiny zany. Ny fiarovana mivoaka ihany koa nefa dia tena adidiny ka natezitra ny olona sasany moa ny filazan'ny mpanao politika anankiray hoe midirana an-dakazery zany hoe tsy dia tena hoe izay fa hoe raiso ny andraikitra amin'ny fiarovana ny vahoaka fa zany tena andraikitra ny tafika ary tandroka haro ny vozona dia tsara ny zara tranga teto amin'ny firenena nandritra n'izay samy natsaro tsika natany amin'ny taona raika amby fitopolo hatraty amin'ny taona roa amby fitopolo na ny taona raika amby sivifolo na ny taona roa amby roa arivo na ny taona sivy amby roa arivo teo fa nandray anjara ny miaramila ary tany aloha tany ny fandraisana anjara ny miaramila raisiko amin'ny lafiny pozitif zay dia adidin'ny miaramila tamin'izany no teny hoe efa atreto ty Andriamatoa filoha na enareo androm-panjakana mitondra izay le matandroka haro ny vozona efa atreto ty efa atenda ny ranombary efa atenda ty fa tsy akitro kely intsony ka dia raiso ny safidy raiso ny andraikitra tamin'ny taona sivy amby roa arivo nge nisy andihana miaramila manamboninahitra nandeha teny amin'ny filohan'ny repoblika tamin'izany tamin'ny raika amby fitopolo roa amby fitopolo nisy andihana miaramila manamboninahitra niaraka tamin'ireo filoham-piangonana nandeha teny amin'ny filohan'ny repoblika Andriamatoa Philibert Tsiranana tamin'izany fotoana zany niteny tamin'ny atreto président ny azo atao atreto ny tsy tokony atao ary zay ny rôle miaramila zay le hoe tandroka haro ny vozona tsy amin'ny lesona andrareo koa raha teny an'izay dia manantena hoe manana zay fahendreny zay moa zany zareo fa za miverina foana ny hoe tsy mahaso ny firenena ny manao tetezamita zany fa zany dia resaka fitediavan-tseza fitediavan-toerana zany ary destabilisation ny firenena ny fitediavana hoe andao anao tetezamita za aloha tena zay ny hevitra hoe za zany tsy satria nanao foana ankentsika tetezamita hatramin'izay nisy tetezamita nge nisy directoire militaire tamin'ny entre 73 et 75 iny fa inona no nitranga destabilisation no nitranga tamin'ireny tsy marim-potitra ny firenena nisy an'ireny ady teny tany mora sy ny rehetreny nanjary ny ady ny samy miaramila tamin'izany fotoana zany fantatsika zany tantara zany nanao tetezamita tsika tamin'ny fotoan'andro inona no nitranga firenena bankropotra ny aveo nefa rany ary nanao tetezamita tsika teo inona no zavatra nitranga moa zany inona moa vokatra le tetezamita fa miverina oatra foana ny firenena ny manokana ny fijeriko azy hoe ny vona ifatoran'ny fanaovana politika le paradigme moa resahan'ny Zokobe Constant any mihitsy ny tokony mila arenina ary ny acteur rehetra zany hoe ny mpandray anjara rehetra ao amin'ny politika marina nge na mpitondra fivavahana tahaka anay na miaramila ianao na olom-panjakana na iza tokony handray anjara amin'ny fiainam-bahoaka daholo fa samy manana ny anjarany ary tokony samy mipetraka amin'izay anjara manandrify azy zay ny rehetra dia misy koa nefa toerana saripady zay mila fitandremana be dia be ka mila tandremana le izy ny fanalavam-potoana satria fiheverako azy rehefa manao tetezamita dia anao prolongation ana fitondrantsika ka zay prolongation ana fitondrana zay anankiray aloha jerevy tsara amin'ny lafiny ekônomika fandanimbola mpanjakana zay satria samy hoe raha lany ihany ny paisokady dia milatsaka koa i lampy salama
de mba milatsaka koa izy fa ny tena tsotra de hoe ataovy ny fifidianana andao hifanaraka hoe oferana ve ny vola ampiasaina amin'ny fifidianana ahoana ny tena lalam-pifidianana ho atao mifanaraka hoe tia ny rafitra teny hitantana ny fifidianana ary rafitra iketsika rehetra tya na hoe ndao amboarina ny rafitra andao amboarina ny olona eto amitsika nge tsy de tena ny rafitra misy problema ny rafitra eto amitsika tsara tare daholo ny anaraka zany lazany zokobe constant zany hoe sena ing eka ny farany de hoe indépendant farany fa tsara zany ary tsy sy maharatsy an'zany sainga ndrendretsika moa de ny olona no mametraka olana ka le olona mihitsy no mila miova toetsaina amin'izy ity de za de teny sady eto hoe tsy ny olona le mitondra fotsiny le mahazo maminy ange milaza hoe mandroso ty raharaha ty fa le vahoaka mihitsy ny tonga mba ho tonga saina ihany ko ary tonga saina de mijoro fa tsy pepony olona fotsiny hoe aza manao politika de tsy manao ianao fa za de tena miteny hoe any amina firenena tena mahalala tsara ny fandehan'ny politika any aminy ny vahoaka de matahotra vahoaka ny mpitondra ary manao zavatra marina fa any amina firenena zay ny vahoaka indray ny matahotra ny mpitondra zay nakariny teo de zany tsana am'zany zao tsika nge problema tsika hoe ka de zay tiany zay mitondra tsy natao ampy an'izay zany tsika tsy ampy an'zay tsika tsy ampy an'zay dozy zay tsika mahakasika ny resaka seni teo ihany andriamantoa Constant Ravelson sy ny HCC miresaka ianao hoe le io ny tsy ampy tsy mety hoe efa maro ihany koa ny fiantsoana hoe oravana ravao io androm-panjakana io nareo androm-panjakan'ireo ihany koa tsy ampy ahafahantsika hoe manova an'izay ve manala an'ireo ataontsika hoe aiao anatin'izay amin'ny resaka olona manakaiky ny fanjakana sy le rafitra mihitsy ve le fomba fitantanana anatin'izay le fikaonan-dora ny eritreritra fikaonan-doha tokony ho vahaolana amin'izay anankiray amin'ny vahaolana le fikaonan-doha fa ny anankiray koa tsy hoe ho ararotin' zao tsy maharo-bokena rehetrarehetra zao anaovana tetezamita fa averiko ihany le izy zao tsika miteny eto zao de tokony ho efa teny atsipy amin'ny mahalala ho an'ny président de république fa tsy miandro hoe pression avaiza na avaiza vo anapa-kevitra hoe ho ampizorona makam'izany mihitsy hoe fanamboarana tanteraka le andry mpitondrana isan-karazany zay mikarakara fifidianana ary fanamboarana hatrany amin'ny intérieur mihitsy aza zay raha ny mikasika ny fifidianana fa za koa teo ny teny fanamboarana hafa koa momba n'le hoe hamaranana hatreo an'ity fiainam-bahoaka miapotika ty na eo amin'ny arabola sy ny sampandra-panjakana sy ny sisa zany miverina amin'le fifidianana aho izy hoe le fikaonan-doha raha tena fikaonan-doha tena atao ka misy tena mpandrindra inona moa filazan'izany modérateur mba tsy fifanjinjana fotsiny amin'ny mpitondra fanjakana sy ny mpanao politika sy ny samy mpanao politika koa ary zay fahitako azy zavatra azo atao zao ary tsy misy tokony sakatsakana an'izay tsisy tokony hasarotiny sy hampatahotra zay manodidina ny président de république ao ny ekipany tsay Christian prime ministre angamba ny mety ho sarotiny amin'izany hoe ahoana ty fa votsitra indray zany ny torantsika kanefa iny na le député pomba président de république aza de efa nametraka hoe tsy izy io président fa ho alanay zay ny anaovako hoe fotoana an'izao mba tsy ho gidragidra voazay vo handeha hikiropaka hanamboatra zay tokony amboarina président de république fa raha izay natao any amin'ny tetezamita ny farany io ataon'ny olona haingon-dapa fotsiny izy sisa zay ny faleny ty tetezamita ity fa nitandrosain'ny pasteur teo koa fa rehefa tetezamita nge samy mitady an'izay ho an'ny ekipany na hatramin'ny mpamafa trano ny ekipa politika andralany tediaviny atao ao le couleur d'affiche ny any an-tanàna ireny ataony avia lahy ty fa ty misy kandra ny conseiller isan-karazany sy isan-karazany io zany de zao tonga dia tantely vaky fotsiny zao le harem-pirenena any anaty fitondram-panjakana any anaty laparetrany ary zareo tsara fa ty tsy atory tsony tetezamita farany teo izy mibaribary be
na bois de rose na nyjono an-dranomasina zany olona niditra hoe alao fa ho anahy jono an-dranomasina fa ao misy vola mamay licence de pêche hatramin'ny trondro kely ohatran'iny diny tsy fantatra fotsiny fa dia azo atao daolidaoly na ny minina ny arena ambany tany zavatra izany ny tetezamita zany ny tetezamita eto za tamin'ny 91-92 misy mpifanolo-bodirindrina amiko tonga dia ny minina ny baboiny tsisy firy volana akory ny lasa fois 2 sa fois 3 ny étage ny tranony zany ny tetezamita zany ka tsy aza manofy an'izany fa rava amin'ny ain-dehibe mihitsy ty fireneny ity raha mbola handalo tetezamita anankiray fa misy ny fomba tsy andalovana tetezamita dia ilay hoe zao le filohan'ny firenena izy ny président ny repoblika manko ary zany fifidianana zany ny repoblika mila an'izany zany hoe ho an'ny be sy ny maro dia atao raharaha-mbahoaka hatramin'ny fitondram-panjakana zay ny repoblika dia tena atao vitokisan'ny olona le fombafomba ny fifidianana sy le rafitra mitantana ny fifidianana CNI, HCC sy ny sisa atao tena hitokisana io dia hafan'ny olona ianao amin'izay hoe tia ny président tena mba nanamboatra zavatra teto tsy miandry pression de la rue amin'ny fa ny la rue dia andeha foana na ny olona tsy faly amin'le ireo le sakatsakana n'le hoe tsy hanao fikeonandoam-pirenena tsy hanao fifampiarahanteny iran'ny mpiray firenena ireo no mety handehany amin'ny arabe rehefa hitany hoe atao lasa ihany ity kanefa tsy maninona izany fa entintsika amin'ny fomba malalaka izy. Efa niresaka ihany ianao teo pasteur Roger Andriamisata mikasika an'ilay fanaovana copie faobe zany moa amin'ny fitsarana amin'ny teti-vohatra ny lalàna 2018 tiré 027 milaza mazava hoe gadraina amin'ny 5 taona ny mpiasam-panjakana mini manao mamoaka karapanondrosoka 10 taona kosa ho an'ny olom-pirenena nisy nefa ny fitarainana tamin'ny somary iverenantsika kely tamin'ny 2018 ny raha nahita reny eo ihany koa ny aya zany amin'izao fotoana izao mahakasika ny copie sy ny karapanondro faobe io mety hoe inona no mety azo andikanana izay satria maro loatra ihany koa le lalàna izay efa nilazain'ny Andriamatoa Constant Ravel Santé hoe raha midinika ilay izy nefa indrisy fa ohatran'ny oditsy tanga manahoana ny mahakasika an'izay ny lalàna io. Tsy resaka lalàna loatra fa resaka ny réalité zavatra nisy nahita maso ny lisy mpifidianana sasany tamin'ny 2024 ary mbola taty amin'ny législative taty koa mbola nisy nahita maso ny zavatra anankiroa ny anankiray dia ny lisy mpifidianana zay nisy olona samihafa ny anarany samihafa kely fotsiny fa saingy mitovy ny numéro karapanondrony ary mitovy daholo ny ao anaty karapanondro novaina kely ny sasany ohatra hoe za zao dia Randriamisata Roger ny anarako dia nisy Randriamisata Jérôme fa mitovy amin'ireo karapanondro kely zay tsy fahadisoan'ny masinina akory zany satria zavatra be dehibe zany hita masoko zany zany hoe tsy io zany mipetraka na ny fanaovana politika tokony atao amin'ny fahamarinana foana dia za tena mijanona foana hoe io dia tsy mitokony teny zavatra tsy hita maso fa hita masoko zany hita masoko ny siny zany hoe karapanondro fictif tamin'ny fifidianana fictif le karapanondro tsisy tompony dia vangongo ohatry zao any amin'ny fokotany sasany ary bureau de vote any amin'ny bureau de vote ohatr' zany amin'ny fokotany sasany dia tediavan'olona hitondra azy zany nge le tezavatra nitranga tamin'izany ary tsy fanomezantsiny le izy fa tokony harenina zay mahatonga amin'ny teny hoe tokony hiditra foana amina concertation hoe concertation resako za tsy miresaka hoe fikeonandoha fivirina na tsy fivirina fa hoe tokony hisy foana ny dinika iombonana iarahana mijery hoe ahoana no hitondrana io zao misokatra ny lisy mpifidianana ahoana ny hitondrana sy hamaranana ny lisy mpifidianana io zay hatretotsika mbola manafosafo ny valo tapitrisa zany hoe tsy de tena lasa lavitra raha ny ohatra am'le teo satria nieritreritra ny CNI zany zao mieritreritra hoe 13 millions any 13 tapitrisa any ny mpifidy fa hatretotsika mbola manafosafo ny valo tapitrisa
ilay izy Sasany mahery kely fotsiny Ah. nefa farana nefa ifarana le volana janoary. amin'ny volana janoary le izy a azany lazaiko teo zay hoe na de za zao zay zao ary za mbola tsy nisy azan le azan ino ty izy ty le mpanisa andena tonga tany aminay hoe ndao mba isainareo fa ao anatin'le anina ahoana nareo za izy ty ny anarana sao mbola tsy azany ajantsika iny fa io zany mampiverina manao hoe mba ialan'ny aya de ilaina mitovy hevitra amin'ny zokobe Ravelson Constant ilaina ny miverina andatabatra miresaka ary raha tsy te hiresaka gne ny fanjakana maninona moa zareo tsy maka ny antsoina hoe initiative maka initiative izy maka ny andraikiny dia avy hatrany dia mba manao lakanjejo ilaina iny zay amin'ny lafiny sasany mba mandeha tsy voizina am'le tenin'ny zokobe Ravelson Constant teo hoe manao fandraisana andraikitra mazava tsy zavatra efa hita fa kian'ny olona dia ahitsy mankany am'izay ahitsy mankany am'izay hoe ilamina ny fifidianan'zay ny toedrara ratsy zao anga zay fotsiny ngamany zay ny aya zany raha tsy hoe ny fanjakana mihitsy no mieritreritra tsy hanao fifidianana fa raha ohatra ka mbola mijanona matsana zao ka mbola stand by am'izao tsiny am'le teny vahingely stand by am'izao ny raharaha tsy mety miresaka nefa tsy manitsy ny zavatra efa kian'ny olona tsy tsika samy teto reny nke fanakinana io fa na ny vahiny azy fa nyteny ary farany teo tany Washington rentsika zany anisan'ny teny ny fanjakana amerikana ataovy tsara ny fifidianana ataovy tsara ny fifidianana tsy reny moa langazy diplomatika zany tokony ahay mamaky an'ireny daolony rehetra tsisy vazama tsy teny aminao hoe misy tsy mety any aminareo zao fa ataovy tsara ozy ny fifidianana misy dikany zany de andeha atao tsara le raharaha fa tsy mifakandray raha ohatra ka ny fitondrana mihitsy no mieritreritra hoe anao teteza mitanga izy na hoe analava ny fitondrana sala nataon'ireo fitondrana jadona rehetra tany Afrika ro Mobutu iza hoe alavainy fotsiny azy ny fanjakana misy ny asasany zao voainana teo asa tamin'ny heritaona iny fanjakana sasany tao Afrika tao namboarina natramin'ny kopian'ny présidence mba atonga azo afaka mbola mitondra ka zany zava-doza takzany zany le izy ka raha misy an'izay de tompony andraikitra am'izay mety korotana ny fanjakana fa raha ohatra ka te hilaminy zareo mba manoro azy zany tsika zany ary tsika tsy za tsy hoe inona akory fa de milaza fotsiny hoe olo-pirenena raha te hilamina dia amboary io rafitra mitantana fifidianana io andeha raha midinika ny rafitra na ny fandaminana ny listy mpifidianana zay efa akaiky ikatona dia mifampidinika ny amin'ny hoe ahoana ny itondrana ny fifidianana amin'ny ankapobeny mba azahoan'ny olona rehetra milatsaka de tena marina nge ny mampalahelo am'le raharaha politika eto amintsika tsy mitaiza vahoaka le fomba mampanao an'le mpanao politika fa manimba toe-tsain'ny olona le izy manimba ny toe-tsain'ny olona le izy raha ny marina ny fihetsika tsara ataon'ny mpitondra fanjakana sy ataony zay acteur politika dia fitezana amin'ny vantana ny vahoaka reny ary ny alalàna zany fa tsy mety le fitezana am'izao fotoana zao maninona moa no misy vahoaka am'teny hoe zay leo politika isaka miteny de tsy politika io tsisy resaka politika ambadika io ny antony de hoe tsy tafitany amin'ny olona zany la izy ary nanimba ny sainy tsy nanimba ny eritrerina izy ka ary io koa zany za moa avy de ampidiriko am'zay izy aveo fa ny azy zany teniko hoe mila lamina mihitsy io fomba fanaovana politika io eto amintsika ary tokony alamina koa iza marina ny manao politika ary inona ny etika n'ireo olona manao politika ireo fa tsy hoe samy manao takzao manao ino ty izy ty hoe samy lapabe mialatsiny miasanatriny vava manao lapabe fantatsika ny dikan'zany teto Madagasikara manao lapabe fotsiny de samy manao zay tiana atao sanatriny vava zay nefa ny image zay sary hitatsika am'izao fotoana zao ary mila amboarina zany satria namboarina seny namboarina zao na amboarina nitsy ka miodikodiny eo foana le fomba fanaovana politika sy le mpanao politika zay mieritreritra hoe angorokaré na ampiakatra etazy ny trano ny non zao dia miverina foana zao toe zavatra zao ary sompikanina ihany na mety ho tafita azy ny vahoaka de sompikanina no tonga eny am-pelatana ny vahoaka mahakasika an'izay mijanona anatin'izay fifidianana izay ihany andreo to Constant Ravelson ataontsika hoe
Zay no olana zany matetika hoe potehany mpanao politika le fomba fisainana araka ny tenen'ny pasteur Roger Andriamsata teo. Manahoana izy ny tena tompon'andraikitra zany ao anatin'io zavatra io amin'ny hoe fitondrana ny mpanao politika rehetra ve sa izy ny olom-pirenena ny firaisamonim-pirenena amin'ny mahakasika an'izay hoe fitezana ny olona amin'ny ankapobeny zay na amin'ny resaka fifidianana na ny fanaovana politika izay. Rehefa ny atokotany vao be desin'ny pasteur raha ny fitezana hoe tenenina sy atoro dia ny any am-piangonana, ny any am-pianarana, ny ao amin'ny fianakaviana zany, na eo amin'ny fiarahamonina eo koa ary fampitaiza. Fa saingy izao misy ny taiza tsara, misy ny taiza ratsy. Ka le taiza tsara tsy ampy an'le taiza ratsy rehefa ohatra ny fampiasana fahefam-panjakana sy zay mba fahefana omena ny vahoaka hatrany amin'ny fotony, hatrany amin'ny fokontany, hatrany amin'ny faritra sy ny sisa. Rehefa ohatra iny tsy misy heriny amin'ny taizan'ilay olona. Izao no tiako lazaina hoe ny zavatra misy amintsika izao ankehitriny izao dia tonga amin'ilay teneniny any amin'ny baiboly any hoe ny mararirary mihitsy le olo-marina mahita an'ilay ratsy fanahy toa ambininy. Zay no misy izao tsika amin'ny teny izao. Zay no mahatonga an'ilay vahoaka eto misy le mba nahitahita fianarana amintsika malagasy le mba afaka miteny tsy menatra amin'ny teny hoe ny malagasy ozy ny malagasy dia be felonana, mifamosavy, fampisarika midina, ory hava-manana, inona aby ny tany saina ao. Fa averiko raha ny toroteny dia efa betsaka. Ny any am-pianarana misy ihany, ny any am-pianakaviana misy ihany, fa saingy izao mahazo vahana le be teti-dratsy satria mampamevahana azy le manana fahefana. Zany hoe ny toe-tsaina zany io miova ihany io, ary miova manaraka ny tsara io rehefa ohatra hoe ny fahefana eto amin'ny firenena manome vahana ny tsara ary manam-pempo an'ilay ratsy. Takizay koa na ny anaty fokontany aza rehefa misy ny lalan'ny tsara izay hitany any amin'ny fokontany hoe tia ny mahavitra antsika ity. Fa rehefa tsy misy zay zay be tetika sy mahay teti-dratsy amin'ny havany no maninona moa ty no tafasondrotra. Dia iverenako ilay izy hoe ianareo izay miteny sy mihevitra mihitsy hoe ny malagasy manko ilay teneniny rehefa miteny izy ny malagasy dia be felonana, mifamosavy, mifampisarika midina, ory hava-manana, mandana anareo miova firenena raha dia tena izay ny ao an-tsainareo sy ao am-ponareo. Satria izao no izy ny akamaroan'ny manan-karena sy mirehareha amin'izao fotoana izao dia olona nahazo harena amina tsy mazava, bois de rose, volamena, tanin'olona orona sy ny sisa. Dia azagaga raha misy likilika ao am-pon'ny olona. Ary matetika le ambonimbony saranga ihany io tena mifamosavy sy mifanagadra sy mifampihetraketraka io. Fa ataon'ilay vahoaka madinika ahoana moa ny hetraketraka anao? Ianao ary amin'ny bois de rose ery, izy ary amin'ny angady ery. Fa mba malahelo ihany ny olona hoe ity olona manjakazaka aminay ity nge fantatra ny hevin'ny hareny sy ny fananany sy ny sisa. Maloto. Ka ile lasa fotsorora miteny izay mananatra, zay mba mitarika ho amin'ny mety rehetrarehetra rehefa mbola ny herim-panjakana sy ny sisa, ny hery avy ao an-dapa ao dia mamevahana an'ilay tsy maty manota. Zay ny averiko ihany le teniko na dia masiaka ara miova firenena nareo raha tena convaincu hoe zany ny malagasy. Fa azo amboarina io. Fa lasa mpanome rariny an'ilay mpanao ny tsy marina rehefa izay natao fitenenana eto ohatran'ny hoe efa tsika mihitsy efa tena voaoziny. Lasa dia lasa ntsona misy tena mikilan'izay ako hoe ny fitezana eny tena marina aloha raha resaka hoe éducation politique ny resahana, fampianarana politika ny resahana. Marina ny tenen'ny avantsika teo hoe manana anjara amin'izany daholo. Ary ny fiangonana dia diso raha mieritreritra hoe tsy tokony hampianatra an'izany ny vahoakan'Andriamanitra izy.
le hoe ahoana marina no fanaovana fitadiavana ny tombontsoan'ny hafa fitombotsoan'ny firenena fa manana andraikitra be koa ny atoko politika raha ny tena marina zany ke ny itsangana ny atoko politika atoko politika de manana andraikitra hitaizan'ny vahoaka ho amina politika marina zay ny atao hoe marina moa tsy misy hoe manana marina anankiray kory fa ohatra ny atoko politika rehetra ny andafy e misy ny hoe ao akavanana izy na ao akavia izy a fatatsika am'izao fotoana zao ohatra hoe ny reo le manana atoko roa fotsiny bipartisme misy madinidinika ihany moa zany États-Unis ohatra dia rehefa zareo akavanana no tonga eo amin'ny fitondrana de tako zao ny fomba fitondran'ny raharaha ary everana fa ho tombotsoan'ny vahoaka zao ndray zany zareo akavia zao no mitondra ny raharaha any États-Unis de tako zao ndray ny fomba fitondrany azy a ary zao ny everina fa tombotsoan'ny vahoaka ary de tezainy am'izay le vahoaka hoe tahaka zao nge ny atsika zao nge no tokony atao hoe tokony harovana amin'ny ntisy ny tsy mpitsopinena moa zany fa ny hoe ny migrant ny firenena andaotsika asina tamboho be ary ananina fa zaozao arovantsika ny firenentsika mba tsy ho tondraky ny olona vany iverany zany mety politika ny anankiray de anankiray ndray mana politika hafa fa reny politika ireny nitovizan'ny atoko lehibe ny velany a dia mitady hoe ahoana ny tombotsoan'ilay vahoaka ao am'ilay firenena any Allemagne de hoe ahoana ny tombotsoan'ny allemand am'izay any Canada de hoe ahoana ny tombotsoan'ny zareo canadianina ao Frantsa de hoe ahoana ny tombotsoan'ny frantsay de zay lay politika madio ange hoe ahoana ny tombotsoam-pirenena ahoana ny tombotsoan'ny vahoaka fa ny hitany vahoaka am'izao de hoe misy manangana toko politika misy roapolo izy eo mpianakavy any izy ny ao a de mitady seza amin'ny fomba rehetra mitady toerana fomba rehetra mba efa tonga eo amin'ny seza am'izay de tonga am'le lazain'ny taontaona velosaona te hoe nampiakarina atao 4 étage ny trano na azo fiara raitra be ao anatin'ny ray volana satria de ny vahoaka mitango tonga ty amin'ny famarana ny fotoantsika amin'izao fotoana izao lava de lava maro ny zavatra tokony mbola ho resana kanefa voafetra ny fotoana moa sika ao anatin'izay angamba ny tonga de mba homeko famitinana ianareo a sady ataontsika hoe kisarisary ny mety ho endriky ty 3 ty raha ataontsika hoe mijanona mistagina am'izao mijanona am'izao le endrika le fahavononana le fitantanana sy ny hoe fijanonana fizirizirina mety hoe tsy hirosona amina fifidianana zay mety endrikendrika somary efa lazain'ny maro ihany satria hatramin'izao mbola tsy mivoaka ny tetandro mpifidianana manaona ny mety ho endrikendrika zay 3 zay ho atsika eto Madagasikara de sady anatina famitinana ihany angamitsika pasteur Roger Andriamsata ny any zao ihany hoe tsy misy zavatra tsy azo ovany zany fa io a fanapahakevitra politika io raha ny resaka fifidianana ny resantsika antenena hoe ho taonany fifidianana ty taonty ary taonany fifidianana madio tsisy romoromo any ho fijeriko azy azo ovaina tsara io ny tena angatahana iova tsy ny mpitondra loatra hoe ovay ny toe-tsaina reo sy ny rehetra ilaina mpitondra miova mihitsy ny toe-tsaina ny toe-panahy sy ny rehetra fa ny tena angatahana io de ny vahoaka zay za manokana de miantso ny vahoaka hoe manaova politika mba ahatonga ny firenena ho afaka miova satria rehefa tsy ianao vahoaka zay tompon-draharaha no manao politika dia olo-kafa no mipetraka amin'ny toeranao a de zay no mahatonga an'le toe-javatra ratsy tahaka zao fa ho avy ny fotoana mandray anjara ianao a de hitanao ny fiovan'ny fiainanao kasitrana ianao pasteur Roger Andriamsata nanaiky ny vahiny tato anatin'ny fandarana Andriamato Constant Ravelson mpanao politika mahakasika an'izay ho endrikendriky ny 3 sady famitinana ny resadresakitsika teto ny endrikendriky ny 3 fanirina aloha ny atao amin'ny ty dinika ty a manomboka zao tena misy lohevitra tena tokana ifantohana zao ny antony a volana vitsivitsy sisa le fifidianana ary io fifidianana io raha ohatra ka izao ihany ny ataon'ny manodidina ny président république amin'ny hoe iziriziry hatramin'le prime ministre io aby raha mbola ho izirizirina ho tazomina eo ny CENI ny HCC sy ny sisa de araka ny teny frantsay hoe crise programmée miarỳ amin'ny faraparan'ny taona zany hoe crise a efa voavolavola de ny meloa efa fantatra fa tsy maintsy isy a de avela izy fa afaka manapa-kevitra zao ny mpanapaka ny hoe ireto
no tena tsy maintsy fanaovana teny rana momba ny fifidianana ho avy. Ireto ny amin'ny ireo fandaminana inona moa filana ny rafitra mikarakara an'izay fifidianana izay. Ary ireto koa mpitondra sy fomba fitondrana ny firenena karazany hoe hamefy mba tsy ohatran'izao no fahorian'ny vahoaka amin'ny fiainana andavanandro zany, na amin'ny sandam-bola zany, na amin'ny vidim-piainana zany, na amin'ny fandriampahalemana zany, sy sisa, hoe tena mba gouvernemanta tena entitra ary mahavita an'izany. Fa tsy nahavita le hatramin'izay matoa tsarain'ny député le prime ministre hoe ianao mihitsy ihany no ny député nge tsy nitsipotsipona minisitra tsirairay fa ambongadiny. Eo zany tsika izao no misy antsika androany, ka ninona iseho amin'izay tohiny zany a dia any an-dapan'ny président ny république ny baolina. Dia le manodidina azy eo indrindra ny kabinetrany, oka mba ho teny-bazaha ty, oka mba ho stratégie eo anatrehan'izay, safidy izay. Fa ny tsikaritra amin'izao fotoana izao, olona mbola mipaipaika sy mbola mitadiny ho azy tena ihany koa hoe mba teo prime ministre, mba teo izao, mba teo izao ny ao amin'ny kabinetra ny président ny république, dia mifandriry-bolo isamizy ao koa moa. Ka izay zany firenena tsy tohizina ohatran'izay. Izay zany ny mba azoko tenenina kely eto. Ankasitrahana ianao Andriamatoa Constant Ravelson, mpanao politika nanaiky ny vahiny tato anatin'ny fandarana. Izay ihany koa tompoko lahy sy tompoko vavy no manan-katona tanteraka ny fandarana. Ankasitrahana izy mirala nanaiky ny vahiny tato anatin'ny ity fandarana dinika ity tamin'ity alatsinainy hariva ity, nitondra faneho-kevitra mahakasika an'izay fifidianana izay hoatrehan'ny firenena amin'ity taona 2024 ity izay. Inoana fa feno ny fanazavana no entiny ireto vahintsika ireto tamin'ity anio ity, tamin'ity androany ity, ny tenako mametraka ny mandrapitafa ny namana mpanao gazety miala Arnom-bana indray miaraka aminao anatin'ny fandarana ao amin'ny herina anio miaraka amin'ny vahiny vaovao sy ny loha hevitra vaovao ihany koa. Mandrapitafa tompoko lahy sy tompoko vavy.